aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Very izay miala amin'ny Jehova, very izay miala amin'ny Jehova. Zany no azo amintinana ny mofinainantsika anio. Jeremia 5:7 hatramin'ny 7:10. Ambaran'Andriamanitra eto amin'ity mofinaina ity fa very izay rehetra miala amin'ny Jehova. Ambara mantsy fa Israely no vadin'i Jehova, mpivady efa vita fanekena, fanekena natao tao Sinay tamin'ny andron'ny Mosesy. Hoy ny 7 manao hoe efa nampianianiko izy, efa vita fanekena tamiko izy, efa tonga ny famati-piainana tamin'Andriamanitra ary ny fiainan'Andriamanitra mihitsy no niainana. Nahazo ny fahavokisana teo amin'atrehan'Andriamanitra izy. Hoy ny 4 ihany. Azo ny avokoa izay rehetra nilaina, tsy nisy nahory azy teo anatrehan'Andriamanitra. Indro anefa fa nivadika tamin'Andriamanitra Israely. Hoy ny 11 manao hoe efa nivadika tamiko mihitsy ny taranak'Israely sy ny taranak' Joda ho Jehova. Efa nivadika midika fa efa niala tamin'ilay fanekena, efa tsy nanaiky an'Andriamanitra, tsy nionona tamin'Andriamanitra ho vadiny intsony, ka dia indro nijangajanga tamin'Andriamanitra, napakabady hafa dia ny andriamanin-kafa zany. Ambaran'ny 7 sy ny 9 fa na dia tsara fahana voky teo anatrehan'Andriamanitra ary Israely, dia nahafoy an'Andriamanitra izy ka nirohitra nakany amin'Andriamanin-kafa. Arak'izany dia ambaran'Andriamanitra fa tsy misy antony intsony izay mbola andraisan'ny fitahiana fa any amin'izay anaovan'ny fanekena no andraisany ny valim-pitiana. Koa satria Israely nisafidy hanao fanekena amin'Andriamanin-kafa tamin'ireo firenen-dehibe manodidina, dia indro ireo firenen-dehibe manodidina no hampahita faisana azy. Ireo firenena manodidina no ahitany loza. Raha toa ka nisy fangatahana fiangaviana tamin'ny Israely, fa izay tsy tamin'ny Israely moa fa nataon'ny Abrahama tamin'ny mponina tany Sodoma sy Gomora hoe raha misy olo-marina 10 ao amin'ny tanàna dia tsy ho ravany zany tanàna zany, satria tsy haringan'Andriamanitra miaraka amin'ny meloka ny marina. Fa eto kosa dia ambara fa efa tena mioampapana. Raha mamaky hatrany amin'ny 1 dia na dia ray aza tsy nisy olo-marina tao Jerosalema, tao Joda, izay ambara fa vadin'Andriamanitra. Ny 1 dia miteny fa izaho sy fantaro ary tadiavo ao kalalana, fa raha misy olona mba hitanareo izay manao ny marina sy ny mitady ny hitsiny, dia avelako ny heloko Jerosalema hoy Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy Andriamanitra mila voatsiary Andriamanitra ka ametraka fepetra amin'izay tsy azy, fa matotra kosa ny fifamatoram-panekena teo amin'ity Israely ity sy izy Andriamanitra, ka toa rarony loatra hitsiny raha toa ka miexige na
mametraka fepetrany amin'ny olony Andriamanitra. Arak'izany dia mazava fa any amin'izay vita fanekena amin'Andriamanitra no mitoetra ny fitahian'Andriamanitra. Ka raha toa ka misy ny fivadiam-pitokisana dia miala miaraka amin'izay ny fitahiana rehetra. Andriamanitra miteny eo amin'ny 7 manao hoe nahoana no mbola amelany elokao, ohatrany te hiteny hoe inona intsony ny antony mbola hitahiako anao, ao aminao tsisy marina na dia iray aza, ny fanekena efa nitsakitsahanao ary ianao ary mitoky amin'Andriamanikafa ankehitriny. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, te hilaza zao soratra masina izao fa raha miala amin'Andriamanitra isika dia fahaverezana no hiafarana. Tsy misy ny fahatsarana afa-tsy ny mitoetra ao amin'Andriamanitra ihany. Tsy nisy nahory atsika ao amin'Andriamanitra. Tsy misy izay tsy nomen'Andriamanitra ny Israely. Raha nivezivezy tany anefitra izy, nomeny azy ny hanina, nomeny azy ny rano, nomeny azy ny hena, nomeny azy ny lalàna, nomeny azy ny fitahiany rehetra. Inona ny antony hialana amin'ny faneken'Andriamanitra? Fialana amin'ny fanekena izay anadinon'olona an'Andriamanitra. Fialana amin'ny fanekena izay toa anaovana tsinotsinona an'ilay nitokiny mihitsy aza. Raha hitantsika amin'ny 12 sy ny 13 toa miteny mihitsy ny olona hoe toa tsy Andriamanitra io. Hoy izy manao hoe tsy izy no izy. Manafoana ny fihizian'Andriamanitra izay efa nisy any amin'ny Exodosy 3 hoe izao izay izy. Dia foanan'ilay fivadiam-pitokisana ka dia miala miaraka amin'izay ny fitahiana rehetra. Amin'izao andro sarotra iainantsika izao, vanim-potoana izay andalovana sedra, fisedrana maro, amin'ny vanim-potoana sarotra tahaka izao indrindra no ilaina ny fitokisantsika an'Andriamanitra, ametrahantsika ny toky amin'Andriamanitra, anatenantsika an'Andriamanitra, satria eo amin'Andriamanitra no mahatsara antsika. Izy no efa niteny fa eto aty amiko ny fanahinareo rehetra. Izy lay tsy mba mandisy fanantenana. Izy lay ahatsika ianteherana amin'ny vanim-potoana rehetra, amin'ny zava-misy rehetra, amin'ny tranga rehetra, lay tsy mba manaro-toky amintsika. Matoky an'Andriamanitra ary havako, miorena tsara, aorenao amin'Andriamanitra ny fanekenao, ary aza miova dia ho hitanao ny fitahiana mahatretrika. N'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra tsy toa misaotra anao zay ny amin'ny fahasoavanao lehibe, ny famondram-ponao izay mbola miatra aminay sy ny zanakay sy ny zafinay hatramin'ny taranaka mifandimby, hatramin'izay ka mandraka ankehitriny ary mandrakizay mandrakizay. Misaotra anao mbola manome fotoana anay ahafahanay miverina ao aminao, fa very izay raha lavitra anao, ary aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao ka manolo Andriamanikafa, manary ny toky, mivadika amin'ny fanekena aminao. Misaotra anao izay Tompo fa afaka mametraka eto ampelantananao ny fiainan'ny kristianina, ireo mandalo sedra, ireo mandalo fizahan-toetra, ireo miatrika ady sarotra, ary misaotra anao zahay afaka mivavaka ho amin'ny fiarahamonina manodidina anay, ireo izay tsy mba mahita ny famondram-ponao na mahalala akory, ny herinao Andriamanitra, amin'ireo fo izy ireny Tompo ka avela eloka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.